mitady ho lasa mousse izy a dia efa miomantsika andraraka an'ilay œuf battu. Izy zany izy zao a le somary a efa lasa misy an'ireny mousse ireny fa nalako moa izy dia mijanona indray le mousse dia arotsaka tsy avela mangotraka zany a dia ahodikodina. Ahodikodina tsy miala ny tanana. Masaka ny 3/4 somary alako kely satria le afo mbola mafana be a. Efa ohatr'izao zao izy ato a. Ohatran'io a mbola tohizana kely fa mbola ny atsasany izay masaka fa mbola tsy ny 3/4. Zany hoe atsofoka any anatin'ilay atody mihitsy zany le beurre fa tsy nahandro anazy fotsiny. Zay zany le œuf brouillé. Efa tsy miavaka intsony le beurre kely sisa. Lasa karazana sauce zany izy eto fa tsy omelette akory. Zao ohatr'izao zany a lasa sauce ohatr'izao zany ilay atodintsika fa tsy natao a omelette. Ny beurre zany dia lasa natonga anazy ho lasa sauce fa tsy nanendasana anazy ho lasa omelette. Zany hoe ny fomba fahandro fotsiny zany dia fahazahoana zavatra vaovao. Dia raha vao tsy notsika ny hafa dia mbola tournego foana izy, tournego foana ahodikodina. Zay zao le hoe hita mihitsy hoe misy hita hoe mbola misy mantamanta zany le un quart mantamanta. Sauce izy zany a lasa somary a sauce. Zay efa nangatsika zay le lapoaly a efa tsy manamasaka intsony a fa efa mijanona ho lasa sauce zany a ilay atody. Velako rano izy aloha fa nomana ny brioche tsika. Alaina amin'izay le brioche a dia tapahantsika ny lohany. Tapahantsika ohatr'izao ny lohany a. Azo atao a hoe mbola grillena indray mandeha izy a dia alahantsika le miety ao anatiny a mba asiana ilay farce. Misy lavaka ohatr'izao zany izy a dia apetrakintsika eto ihany avy eo a. Dia atao toy izay koa le anankiray alana le satrony a dia alana ihany koa ilay nofony ao anatiny. Rehefa vita ohatr'izao izy a mbola azontsika grillena kely any anaty afo anaty lafaoro any a dia lasa mafimafy a amin'izay ilay le brioche tsika.